Ny Fofama dia sekoolina hoy ny pastora Eric Anton Bourgenvie, missionnaire norvéziana tamin'ny 1950 ary nikambana tamin'ny sekooliny Jamby izy io taloha. Izy io dia sekooliny Monas Marin ary misy 70 ny mpianatra ao, manomboka amin'ny préscolaire ka hatramin'ny primaire ary misy koa ny secondaire 6e ka hatramin'ny 3e. Misy ny ankizy manala CEPE ary afaka tokoa. Tamin'ny taona lasa ohatra nisy ankizy miisa 7 no afaka, ary misy koa ny sampana teknika ao anatin'izany ny fanjairana sy ny fandrafetana. Ny Fofama dia mahaleo tena amin'ny resaka sakafo satria zareo ihany no mamboly izay sazany ankizy ary misy ao koa ny fiompiana sy ny fanjairana. Zavatra iray mila ho fantatra dia misy ny ankizy mahavoaka teny rehefa vita ny fianarana satria misy ny fianarana amin'ny fomba etnika mba hahaizany teny toantsika. Marina fa ny ankamaroan'ny ankizy dia tsy mponina Antsirabe fa avy any atsimon'i Madagasikara. Misy no avy any Vohipeny, Farafangana, Mandoto sy ny sisa. Ary misy mihitsy aza no mandeha tongotra andro maro alohan'ny hatongavany ao ny Fofama. Tamin'ny andro nitsidiana izy ireo dia notetezina tsirairay avy ny kilasy tao amin'ny sekoly. Efa taty zay tamin'ny herintaona nanatrika fampianarana dia nihina be zay satria te hanampy anareo, te halohana anareo. Te hahita an'izany hoe fampianarana ny ankizy manana zao fahasembanana, raha fahasembanana no ilazana zao dia te hanampy ihany koa. Dia anatin'ny krismasy moa fetin'ny faran'ny taona sy ny taom-baovao dia izay fetin'ny fanomezana, fetin'ny fifaliana manome dia manana fifaliana koa ireo namanareo manome mpitondra zay fony izy ireo mirarosoa anareo hotratrany krismasy hotratrany taona vaovao koa efa vita amin'ny fianarana daholo. Misy stylo ao misy cahier ao misy angamba misy boky koa fananampy tsy fantatro. Akanjo zavatra samihafa ao misy fitafiana moa izy ao. Bebe izy raha hoe kely nefa bebe ao. Rehefa saotra indrindra makasitraka dia engany ho tafita soa tahaka ireo namanareo rehetra teo aloha koa ianareo tonga akanjo izay kely. Efatra manadà izy marena daholo. Mianatra eto, ny anankiray moa tsy mety mianatra fa any amin'ilay mandeha ny hafa izy teny manadà zany mety daholo. Ny karoana tany Mandoto mbola mandeha tongotra firy zareo ny mitady azy tany. Adiny ndray fotsiny ve nandeha tongotra io? Mandeha tongotra tany nahitana azy. Ty anankiray ty zao hitanareo ty manao rahe. Io vao tamin'ity miditra. Io zany ny mpiatoka azy io dia tena tsy mahay, tsy mahay inona. Fa tonga eto izy zany avy dia asa tanana, tsy tianay ho alefany amin'ny enseignement général ny antony. Tsisy mpiatoka izy, tsisy inona izy, ilay maneno tsy fantany rehetra kaboky izy io. Dia olona ihany no mitaiza azy
hita efa tsy ho tafavoaka lavitra raha mbola hiditra ria efa misy fahalalana hainy amin'ny asa-tanana daholo zany fianaratsony aty rehefa manao boribory kely a dia hitantsika fa na dia moana zany ankizy dia afaka mianatra mihira amin'ny alalan'ny ritmika. Misy ny sary izay atao mpampianatra ahafahany mahafantatra hoe maharitra sy mafy ilay feo sa fohy sy mora. fotsiny faharoa mihira feo miteny ao dia ato efa fantatsika fa manakory moramora i paretirebo zay ao sasa miaraka daholo ary miaraka ao ao ve ray rehetra ray roa telo zay zany zao izy a dia rehefa mba asiana hoe style zany izy hoe alao le mangamanga ho an'ny zazavavy fotsiny azonareo dia jerenareo fa misy ato indray menamena fotsiny a zazalahy fotsiny ohatra dia rehefa le mahita sady mena izy manga dia miarak'izay azonareo mba ohatran'le mba chorale rehefa hoe ohatran'izay zany mba anaovan'izay manao an'iny izy ao ary mangamanga ataontsika zazavavy ina hoe zazavavy zazavavy mitsangana hoe zazavavy zazavavy mitsangana tsy maheno a fa le vavaka zany mijereny eo aiza ny voay tondroy hoe ny liona liona aiza ny elefanta tondroy hoe ny rameva anareo mijery tsara izy aloha zay vao manondro tondroy hoe voay aiza ny rameva ao atondray ary tondroy ny ratao aiza ny lapel inona ny atao ato tena marina ve zany miteny dia ina koa miteny sy zany a ny penina zany a tsy mifandray mihitsy amin'ny inona ny atao ato tena fametrabe ny aoa ny valiny zavatra ao ataoko a dia hoe ny amin'ny marena zany a dia ny structure zao zany afabe dia mba manakaiky ny teny tanana ny fizateny manakaiky ny teny tanana zany plasy manakaiky ny izy dia fizateny fandrafitra dia zay zany dia ny valin'le zavatra teny dia hoe omaly io eto indray dia mianatra mamaky teny amin'ny molotra sy ny tenin'ny tanana ny ankizy. Izy ireo koa dia mianatra teny frantsay sy matematika. Zanaky ny fahalaleta-po
manana bavy ihany koa dia mangamasa dia mahita daholo. Ny kilasy manaraka dia mianatra ny karazam-biby rehetra. Eto dia hitantsika fa marenina koa ilay mpampianatra. Izany dia mampiseho fa tsy manakana ny asa ny fahasembanana. Ary farany dia hitantsika fa mianatra ny loko ny ankizy. Novembre kanefa aloha efa nisy lasa aloha ihany izy tamin'ilay foana fa nisy fagavonana kilasy sasany. Amin'ilay lena mena. Manina fogo zero, se for matar que dizer, ali eu passo tudo aí para sentir na minha exercício fica aqui. Zavana vao marandraina zareo tonole makikiope fenofeno mameno ty fomitoro ranomaso mirotsaky ola lavitra mantsy lay tany fodina lay tany aviany rakojavana vao marandraina zareo tonole makikiope fenofeno mameno ty fomitoro ranomaso mirotsaky ola lavitra mantsy lay tany fodina lay tany aviany Gulungule wanati kyao la vikava nati mura makala warnawa Fala vitanawa Sukumyada nati mamele rumyafinira Ao anatin'ny volana nuko hoe siramamy dia rano ray litra dia asiana rano misarona kilomètre dia misy termomètre io io anatin'ny vombolo ary efa masaka ilay ao anaty vilany io dia entinao raraka dia le vato petit granite dia asiana menaka toy ny menaka ampiasaina. Rehefa miasa folo kilao feno folo izay. Ty dia etaliana ohatr'izao ty plateau granite ty sy ny plateau marbre sy ny granite zany direct dikan'le direct mangatsika foana naturel dia miala ho azy ty paty ty fa raha pasika izao zao mampiala ho azy 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 naturel miala ho azy le paty zay dia zarana roa le paty dia ararako ohatr'izao le kafe zay madirect an'le granite sy marbre kaneny vazaha tsy mampiasa granite izy fa maro zao le malaky ohatr'izao ny amin'ny mofo dipaina reny le mitikodina ohatr'izao le zao dia ty afaka eto Madagasikara malagasy zany namorona ny samy manana ny style ny daholo ny malagasy zao zao ny malagasy ohatr'izao ty le hoe bon ty le bonbon kanety zao le bonbon kanety zao
zao ny malagasy namorona azy fa tsisy vazaha manao an'izao tsy misy eran-tany zany tsisy zao io zany ny malagasy nanoloany voalohany reny zao misy sary ty zavatra ty de arakarak'izay tianao zay sary zay tianao zany zao ny voalohany de mihinana an'le bonbon mafana e ty zany tonga de atao anaty tonga de atao fa mamay de raha voazon'le rora izy voatratran'le rora izy de tonga de tsy mamay satria tsy nareo tsy mahita bonbon mafana zany mihitsy tsinga zany eran-tany tsisy an'izany eran'izao tontolo zao somamy be zany le izy de nefa le sirop de glucose tena manimba be de moa rano naturel loatra zao izy tsy ahita voasary makirana be zay ke be de be le commande any an-tany fa tsy araka an'izy mihitsy tsy maharaka ohatra ny sakamalaoza de tsy maharaka ny citron zavatra mandalo fotsiny tsina le citron eto Madagasikara ohaty zany amin'ny Madagasikara zao tsy maharaka le izy de vitamigena amity onge akapokely aty sivany fa de vitamigena amity sivany ty izy hiala le sisiny vitamigena neny vazaha masy le masinina soude fa nangoan'le mbola tsisy masinina soude fa afony nanokôlina azy mbola tsisy satria zay mampatrimoine ny kiasa ty tsy mbola nisy masinina soude ty zao mety hainareo fa le fanaovana azy mety hitanareo asorona zao ny rivotra de aforotra ty de atao anelanelan'le afo ao anelanelan'le afo ohatr'izao de anelanelan'le afo atao vaozay moin sao de mangatsika foana de tsy mety mainty mihitsy fa madio foana de zay matsao mety tsy haizanareo azy fa raha vao ataoko eto ambony aty ty de no blako sy ny amerikana tonga de mainty fa raha vao atao anelanelan'ny aty ty mangatsika foana moin sao de tsy hitanao misy trace noir mihitsy io na kely de zay mahalinan'le touriste am'le fotsiny ny tsoakevitra ho antsika eto dia mianatra ny fomba fiainana andavanandro ny ankizy mba tsy ho very be loatra rehefa tonga ny fotoana andehanany ivelan'ny sekoly ary hitantsika teo aloha fa ny maso sy ny tanana no tena miasa ho azy ireo arak'izany dia miezaka mafy ny mpampianatra na ara-bola io na ara-pitaovana mba tafitan'ny ankizy moana mariny koa manainga antsika rehetra mba hanampy azy ireo satria ny ankizy no hoavin'ny firenena na sembana izy na olon-tsotra ba 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 ba